tonga eto amin'ny ora ny fanomezana ilay rivijery ajaina amin'izao takarivany talata voalohany volana aogositra 7 sy 20 izao fotoana ny fampahalalam-voadindra ary eto amin'ny fahitalavitra matv koa manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany nisongadina moa tamin'ity androany ity ny loza mpifamoivoizana nahatsiravina sady nampalahelo nisy eo tany amin'ny distrika Nakazobe tany eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ka mahakasika izy indrindra no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Teo anelanelany distrika Nakazobe tao taptananany tanàna Nakazobe sy ny commune Soanedanana zany hoe 20 kilometatra tsy idiran'ny taptanana Nakazobe no nisehon'ny loza fiara lehibe mpitatitr'olona fantatra amin'ny anarana hoe boina nitondra mpizaika avy amin'ny FJK mamandrindrano mpiambina soavina andrina itasy no tradoza toy izao indrindra ny zavanseho teny antoerana io maraina io. Ity amin'ny lalam-pirenena fahaefatra eto amin'ny distrika Nakazobe no misy anay amin'izao fotoana izao. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia loza mpifamoivoizana nahatsiravina no nisy tety alina nandinana tamin'ny 12 ratany ho any. Fiara lehibe boina nitondra mpizaika be avy any soavina andrina no tradoza. Hatreto dia 12 no hita faty mbola misy ny karohana amin'izao fotoana hitenenana izao. Mahery ny 20 no maratra izay efa any amin'ny hopitaly. Efa tonga ety antoerana ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana Ntsadavam-Parim-pirenena avy ao Akazobe. Tonga ety antoerana ny ministra andraikitra ny fitaterana eo anivon'ny fitondram-panjakana. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava ny antony niteraka ity loza ity. Fa raha hitantsika amin'ny sary izao dia nivarina ty anaty antsana mihitsy ilay fiara lehibe ary mirehatra taorian'izany izay tarika ny fahafatesandreo mpandeha maro.